Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra indray isika fa tafahoana amin'ny alalan'izao fandarana izao. Mihintsy matoky aho fa tena nahasoanao ny fisian'ity fandarana ity. Manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa eo potitra fahitalavitra ny tenako amin'ity androandroany ity. Dia hoy aho hoe engane ka hitondra fahasoavana ho anao hatrany hatrany ny fandarana ary hitombo mihitsy zany fahasoavana zany eo aminao manokana zay mahita sy mandre ahy. Ary ho fianakaviana ahita ny herin'Andriamanitra mandrakariva isika ny mandre ny afatra entiko ane ianareo. Raha sitrakao raha tianao moa zany tsodrano na firarin-tso netiko zany a de hoy aho hoe ataovy ny amen. Dikan'io amen matsy de hoe ho tanteraka amiko ane izany iny. Iroso amin'ny fitondrana ny afatra am'izay aza ny tenako am'izao fotoana zao. Hatramin'ny nisian'ity fandarana ity dia nitondra fanazavana taminareo aho mikasika ny amin'ny ozina sy ny fanaratsy. Ny tanjoko am'izany mba ahatonga anareo tsiraray avy isam-batan'olona, ahatonga anareo fianakaviana raha sanatrika misy an'izany tokoa eo aminareo, misy ozina na misy fanaratsy mitoetra dia mba ho afan'Andriamanitra ianareo fa tsy hoe entinareo mandramaty akory ny olana zay entin'ny ozina sy ny fanaratsy. Araky ny nambarako hatram'izay a dia tsy anganoangano na arirarira akory ny filazana fa misy ny ozina, misy ny fanaratsy fa tena misy ara-paky teny satria ny baiboly no manambara fa misy izy. Fa ny olana de ity, maro amin'ny olona no tsy malala fa mbola misy ozina mitoetra sy mitatao eo amin'ny fiainana. Mbola misy fanaratsy mamatotra sy manakeja izy. Maro amin'ny olona ihany koa no tsy malala fa le taranaka misy azy mihitsy no misy ozina sy misy fanaratsy mitoetra. Ary ny tena olana de izao a, tsy vitsy amin'ny mpino kristianina, tsy vitsy am'ireo olona zay efa nino an Jesosy, nandray an Jesosy no mbola misy an'izany ozina sy fanaratsy zany eo amin'ny fiainana. Fa saingy tsy manaiky ny famarinana zany moa ny sainy sy ny eritreriny. Kanefa na manaiky anao na tsy manaiky, raha mbola eo aminao ny ozina na ny fanaratsy dia tsy maintsy mamita ny asany ratsy na ny misiony eo amin'ny fiainanao izy na eo amin'ilay taranaka misy anao izy. Ka hoy aho hoe iandro zava-doza na zavatra ratsy miseho eo amin'ny fiainanao ve ianao vao iny sy anaiky fa tsy mbola niala, na ihany keo hoe tsy mbola fony, na ihany keo hoe tsy mbola voailika sy tsy mbola voadaka ny fanaratsy sy ny ozina zay nahazo toerana teo aminao. Iandry an'izany zavatra ratsy zany iseho amin'ny fiainanao ve ianao vao tena iaiky fa mbola misy ozina na mbola misy fanaratsy eo aminao. Hitantara zava-misy aminao aminareo aho. Eno tsara nge ty zavatra tantaraiko ity nisy ramatoa anankiray zay resaka tamiko satria nisy loza nanjo azy voadonany fiarakodia izy. De rehefa niatra taminy loza io voatonga saina izy, zay ny resany tamiko hoe pastera zao voatsapako izy fa ozina manaraka anay zao zavatra midona amiko zao. Marina aloha fa efa pino vehivavy io, efa pino kristianina, efa nandray an Jesosy.
ary tsy hoe voaingana no nampino kristianina azy fa efa ela no nampino kristianina azy nandraisina an' jesosy kanefa de zay nitranga teo aminy voadona fiarakodia tampoka izy ary naratra mafy mihitsy izy tam'zany de nitantarainy tamiko hoe rehefa tena nandinika zava-nisy teo amin'ny fianakavianay zay ozy izy a dia saika tratra ny oloza amin'ny alala fiarakodia daholo ny avanay ny piratapo amiko ny sasany voadona to fiarakodia sasandray a nitondra fiarakodia dia nandona olona ny sasandray a dia nivadika le fiarakodia zay nandianany de naratra izy de ohatrany hoe adiny ny fisiny zany satria tsy niatra teo aminy sy ny zanany ny zavatra tahaky zany kanjo rehefa voizy ta teorina vo tena tsapany tam'izay hoe mbola nisozina zany teo aminy na de fampino aza izy ozina tsy mbola tapaka tsy mbola foana mbola nisy tarazo zany teo aminy zay tsy mbola tapaka tsy mbola foana ka natonga azy tampotoana tsy nampozina dia niaran'izay loza voadona fiarakodia zay eno ihany keo ty tantara anakiray tantaraiko ety voaingany izy ety tafarisaka tamiko ny renim-pianakaviana anakiray ary nitaraina mafy fa tsy hita ny zanany vavy 16 taona tsy hita rehefa nanariko izy io zanako vavy io dia tsy faly tam'zany de miala tao trano nandositra ary tsy hitako mihitsy de tsy mbola nresaka tamin'ny akory ah tsy mbola nanadiady azy tonga de izy avy atrano no nyteny hoe lisy paster efa tena diniko a tena ozina tsy mbola foana ozina tsy mbola tapaka marina ihany keo fa efa ela no nampino kristianina antyramatoa ity ny nandraisina an' jesosy kanefa dia tsapany hoe mbola teo aminy le ozina zao matsy nytantarainy tamiko araky ny fitadidiko izy a dia ny renibenay tam'zany fotoa zany niteraka de teo amy 15 taona ny zanany dia nandao ny tranony nandositra reo avanay reo zanaky ny piratapo tamin'ny zanaky ny renibenay reo izy de saika tataky zany daholo nitranga teo aminy nandao ny tokantrano de nandositra de tsy verina ary zay niverina de bevoka ary ny sasandreo izy a rehefa bevoka de nanala zaza ary de maty de rehefa tokapiny ty ramatoa ity dia tsy nieritreritra mihitsy izy hoe zany zavatra nitranga tany nanomboka tany amy ray aman-dreny be ny tany de hoe mbola hoita eo amy fiainany satria efa pino izy efa nandray an' jesosy izy ary efa nitaizainy araky ny tena hoe fiainana kristianina ny zanany kanjo tsy napozina taorina ny fananarana tsotra nataony ho an'le zanany de iny le zanany lasa ary tsy veriny antsony 16 taona io zanany io de saika eo amin'ny 15 taona to daholo zany araky ny tantarainy tamiko no seho ny zavatra ratsy tahaky zany hoe ny zanaka mandao ray aman-dreny mandao ny tokantrano ray aman-dreny de manao dalàna any ambadibadika any a sy ny sisa ry havana malala ry mpiaino ajaina raha tsy mbola notapahana raha tsy mbola nifoanana ny ozina teo aminao sy ny taranaka sy teo amy taranaka misy anao raha tsy mbola nyroana raha tsy mbola nailika ny fanaratsy teo aminao sy teo amy taranaka misy anao de tsy maintsy amita ny asany sy ny misiony foana io mety tsy zao naovany azy fa mety aorinao de tsy maintsy anao ny asany sy ny misiony ratsy atranitrany ny ozina sy ny fanaratsy dingana voalohany hitondra fanafana ho anao ny finoanao an' jesosy ny fandraisanao an' jesosy zava-dehibe ny nanampaniny reo olona zay no tantarako taminao reo hoe nanotenao an' jesosy izy nanotenao an' jesosy izy menakavy fa tsy ampy akory zany atonga ny ozina natonga ny fanaratsy hiala fa dingana voalohany hitondranao amy fanafana fotsiny ihany zay finoana jesosy fandraisana an' jesosy zay fa nidingana faharoa de izao tsy maintsy tapahana tsy maintsy foanana amin'ny anaran' jesosy
ny ozona zay nisy teo aminao hatram'izay na efa nisy tany aloha tany teo amin'ny taranaka misy anao. Tsy maintsy ahilika, tsy maintsy roany amin'ny anaran' Jesosy ny fanaratsy zay namatotra anao hatram'izay na hoe namatotra an'lay taranaka nisy anao hatram'izay. Azavaiko aminareo zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana zao fa tena sitrak'Andriamanitra, tena sitrak'Andriamanitra ny anafaka ny olona am'ireo ozona sy ireo fanaratsy namatotra sy nanakeja hatram'izay. Tena sitrak'Andriamanitra izany giavana malala. Izany no antony natokany Jesosy Kristy lay zanaka lay tokan'Andriamanitra rehefa tonga tety ambony tany izy dia nanaiky naantona teo ambony hazo fijaliana fa izany no fomba netiny entina amahana ny olona zay azo nerina ozona, entina amonjena ny olona zay azo nerina ozona. Ny boky Galatiana 3 no manambary zany hoe voaozona zay rehetra miantona eo ambony hazo. Ary Jesosy Kristy dia naantona teo ambony hazo teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany ny aretany zany zavatra zany mba tonga atsika zanak'olombelona zay mino azy ho voavojy ary ho afaka amin'ny ozona zay mitatao sy mitambesatra io. Zany ihany koa no antony natokany Jesosy Kristy lay zanaka lay tokan'Andriamanitra rehefa tonga tety ambony tany dia nanaiky ny ho foaty teo ambony hazo fijaliana mafy aminy ny hoe hovonoana amin'ny alalan'ny fahafatesana eo ambony hazo fijaliana. Mafy aminy zany satria ny tafinofo sy raha tahaka atsika izy. Ary zany no antony natokany Jesosy raha tonga tao amin'ny saha Getsemane dia inona nataony tao? Nivavaka izy hoe raha io raha zao tao dia esory amiko ty kapoaka mangidy ity. Zany hoe tsapa fa zavatra tena mangidy no tsy maintsy sedrainy afaka fotoana fohy. Kanefa raha tsy azo atao raha io dia aokany sitraponao ihany no atao fa tsy sitrapoko. De nanaiky ho faty ambony hazo fijaliana Jesosy satria araka programan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy Kristy eo ambony hazo fijaliana no afany mandrava sy mandringana zato isan-jato ny fanaratsy sy ny kepany rehetra na inona hery sy fahefana nanana zany fanaratsy zany. Ao amin'ny Hébreux 2:7 no manambara an'izany teny zany. Zao voasoratra ao satria nanana nofamandrany zaza de mba nandray zany ihany koa Jesosy Kristy mba afahany mandringana an'lay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly amin'ny alalany fahafatesany eo ambony hazo fijaliana. Ry havana malalo, ry mpiano an-tsaina, efa nanao dingana lehibe ny tompoandriamanitra ho fanafahana anao amin'ny herin'ny ozona sy ny herin'ny fanaratsy zay netatao sy netambesatra ary nanaketranao hatram'izay. Efa nanao dingana lehibe ny tompoandriamanitra fa ny andrasany aminao manokana amin'ny androandroany ity dia ianao maniry sy mangetaheta an'izany fanafana izany. Ianao maniry sy mangetaheta an'izany fanafana izany. Ny fantanina mety hipetraka angamba de izao: ahoana no mataranao fa mbola misy ozona sy fanaratsy tokoa hoe mitatao sy mitambesatra eo aminao ary mamatotra anao am'izao fotoana zao, indrindrindrindra hoe ianao efapino io. Ny valiny de zao: ny voa, ny zava-misy eo amin'ny fiainanao no manambara ny fisiny hoe mbola misy ozona na mbola misy fanaratsy eo aminao. Voalohany, raha ohatra ka io olana mahazo anao io, olana tsy nety nahitanao vahaolana mihitsy hatram'izay ka malaka ankehitriny ka hoe misy azy io ihany koa ao am'ireo reta-po aminao na ao am'ireo havanao, dia tsy adekevitra fa ozona sy fanaratsy no fototr'ilay olana mahazo anao zany. Tarazo angambany no ilazako azy.
ohatra manamarina izany zao lay tantaran'ny olona anakiroa fianakaviana anakiroa lay nitantaraiko taminao teo hoe hitany tany amin'ny avany tany amy retapo taminy ny fisina zany atao hoe loza amin'ny alala fiarakodia hitany teo am'ireo avany nanomboka tany amy renibeny ny fisiny zany atao hoe zanakavavy voafena eny ambe fotoana dia mandositra mandao tokantrano manao adalàna manao ditra mananao foana sisisisa ny fisiny zavatra tahaka zany zao de manambara hoe tena misy ozina teo am'le olona na teo am'le taranaka de tatak'izay zany no amantaranao hoe mbola misy ozina tsy tapaka na tsy mbola foana eo aminao na eo am'le taranaka misy anao ny voa na ny zava-misy no amantarana ny fisiny faharoa raha nisy zavatra ratsy na olana ihany keo ny verimberina na de ianao rery ihany aza no natsapy izany ao am'ny fianakaviana ray manontolo de ozina na fana ratsy no ao ambatiky zany ohatra intelo na ny efatra nanaovana fisehoana ianao fa iroso fanambadiana kanjo tsy nisy fanambadiana tanteraka akory teo aminao intelo na ny efatra na mety hoe maherina zany no nanaovana fisehoana ianao na ihany keo hoe intelo na ny efatra nikasa atao mariazy ianao efa tena ao anatin'ny fotoana fanomanana le mariazy mihitsy kanjo tamin'ny fotoana farany de rava le mariazy rava tanteraka le mariazy ary mety hoe efa tany amin'ny fanaovana soratra re no rava le mariazy na efa tany am-piangonana no rava le mariazy ny voa ny zava-misy tahaka zany no manambara fa mbola misy ozina tsy tapaka na tsy foana eo am'ny fiainanao na mbola nisy faneratsy tsy tapaka tsy foana teo am'ny fiainanao efa nahita fisehon-javatra tahaka zany a efa nahita pastera mpanompon'andriamanitra taony tany amin'ny firaisana niandro tany le vehivavy de tsy mipotra le lehilahy nefa mpanompon'andriamanitra zany olo zany ka rehefa tena tateorina rehefa tena narako tantara de ay nisy ozina teo am'ilay vehivavy satria efa afaky taman'olona tahaka zany ihany keo izy fa saingy tamin'ny ora farany de nandao azy le olona ty azy de ty ndray hoe mpanompon'andriamanitra no napakatra jovady pastera napakatra jovady gabany de tsy tranga tsomy zavatra tranga teo aloha kanjo tany amin'ny firaisana niaka tany isy fianakaviany fa lay lehilahy natao apakatra azy tsy mipotra zay matoka amy teny hoe ny voa no amantarana ny azo riavana malala tao anatin'izay fanazavana netiko zay zao matsapa ve anao fa mbola mitoetra eo aminao sy ny taranaka misy anao tokoa ny ozina sy ny faneratsy satria ny zava-misy natrianao hatram'izay ary mbola atrianao mandraka ankehitriny no manamarina izany riavana te ho afaka ve ianao satria efa aleo tanteraka am'izao olana miverimberina mianjady aminao zao ianao riavana te ho afaka ve ianao satria tsapanao fa ozina manaraka anao no ao ambadiko zao aretina tsy mety nahitanao fanasitranana mandraka ankehitriny zao na tsapanao fa azo fanaratsy ve anao azo amy famisavian'ny olona de tsy mety sitrana mihitsy anao mandraka ankehitriny efa mba nataonao daholo zay azo natao rehetra fa tsy nety sitrana tsotra ny teniko aminao riavana tsotra ho iaho ny teniko aminao miverena amin'andriamanitra am'izay ianao miverena amin'andriamanitra am'izay ianao aoka ho resy ladra ary ho babo ny fonao fa jesosy kristy no pasoka ho anao jesosy kristy no fanafahana ho anao raha nitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely zao a ny tompo andriamanitra tam'izany fotoana zany
dia zanak'ondry tsy misy kilema no nasaina no vonoina ary ny rany araky lay nambarako tamin'ny andro pasika hoe natao teo amy tataom-baravarana sy ny toloam-baravarana nanakirofo de zay no natsoina hoe pasika tam'izany fotoana zany de inona nitranga tamin'ny alalan'izay pasika zay no nafan'andriamanitra nanao etsika lehibe nanafaka zanak'israely mba tsy hoe o ambany fanampany egyptianina intsony mba tsy ho andevony egyptiana mba tsy ho andevoziny egyptianina intsony tamin'ny alalan'izay pasika zay no nentin'andriamanitra nanafaka ny zanak'israely ka nahafany zanak'israely a nandray fahasoavana nandray fitahina be teo amin'ny fiainany izany de zao no azoko antoka jesosy kristy zay ambaran'ny baiboly fa maty teo ambony azy fijaliana izy no pasika ho atsika de tena inoko ary itomako anao mba inonao mba tena inonao fa izy ary amin'ny alalany no afan'andriamanitra mitratsedra eo am'ny fiainanao ka manafaka anao amin'ny ozina ary manafaka anao amin'ny herina fanaratsy zay mbola mamatotra sy manaketra raha ohatra ka ny rana zanak'ondry azy ny sery fahefana na afaka ny olona tamin'ny fanandevozana na azo azy tsy mainka fa tompoko fa ny rano zanak'ondry rano jesosy kristy tsy mainka fa lay fahafatesan'i jesosy de tena misy hery manafaka olona zay mino azy zay resy latra ny aminy zay babo ny aminy ka dikana voalohany ho amin'ny fanafahana anao ihany nefa zay finoanao an' jesosy kristy voavono teo ambony azy fijaliana pasika ho antsika izay fa nydekana faharoa kosa de ity anao etsika lehibe zahay fiangonana refy androtra kely etsika lehibe mandritry ny ray volana ary zany etsika lehibe zany de tsy inona fa izay mpanompon'andriamanitra dia anao etsika araka fahefana nomen'andriamanitra anay hivavaka ho anareo zahay amin'ny anaran' jesosy anafaka anareo zahay amin'ny anaran' jesosy ary hoesorinay mba tsy hoe ho ambaniny herina ozina sy ny herina fanaratsy nitsony ianareo amin'ny anaran' jesosy kristy mandritry ny ray volana io asa io etsika lehibe zay ataona io efa natomboka tamin'ny talata fahasivy amby roapolo ny volana marsa le izy ary otoizanay hatramin'ny voalohany volana me ny tanjona eo aminay de izao ho afan'andriamanitra amin'ny ozina sy ny fanaratsy avokoa ane reo mpino kristianina reo olona zay efa nandray an' jesosy ato am'izao fiangonana refy indrindrindrindra fa refy eto androndra kely ary ho afan'andriamanitra to zany ihany ko ane ianareo reo olona zay ho avy amonjy an'io fotoany dehibe mandritry ny ray volana mipaka zay ataona io zay zany nitanjona tena hoe andrandrainay mba hitranga mba hiseho eo am'ireo olona zay tonga manompo an'andriamanitra na ihany ko hoe tonga mamonjy an'le fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana refy androndra kely zany ny mahatonga anay anao zay asa anao zay etsika lehibe zay satria mino izahay ary tsy vitanao hoe mino fa efa nahita olona marobe no vesarana ozina no fatora fanaratsy kanefa dia no afan'andriamanitra tam'izany tamin'ny alalany vavaka zay nataonay efa nahita izay ary tsy hoe nahita fotsiny fa tena natsapa mihitsy zay hoe nombanay ny tompo tam'izany asa fanafahana nataore zany eto sao dia mahatsiary tantarana lehilahy anankiray efa nambarako taminareo tamin'ny alala zao fandaran'zao ihany izy ity lehilahy ity a de tena nampalahelo ny tantara-piainana satria indimy ny fofo vady ary indimy nanomana mariazy ary tamin'ny fotoana farany dia rava tsy tanteraka zany mariaziny zany satria
fotoana to volana vitsivitsy melon'ny anaovana le mariazy dia bevoka n'olona bevoka le vehivavy ary bevoka na lela afo de ataony ahoana moa no anambady vehivavy zay namitakazy toy zany ary tsy indray mandeha na indroa hoy aho no nisy izany teo fiainana fa indy misesy marina nefa fa io rahalahy io dia rahalahy tokoa efa nino an Jesosy efa nandrain Jesosy ary lehilahy nisa tena mba hoe mange tahitan'Andriamanitra kanefa de zay nitranga teo aminy satria tanteraka aminy le voalaza amin'ny baiboly Deutéronomie toko fa 20 de 30 manao hoe ifofivady anao fa olo-kafa no andry aminy de rehefa avy nitoroteny tao fiangonana nisy azy tamin'izany fotoana zany dia nanatona io lehilahy io efa zokotsokony ihany izy tamin'izay fotoana zay satria zay zavatra nitantaraky tamin'izay zay niatra taminy de fantatry fa ozana izy de vavaka ho azy a nanapaka nioza teo aminy a vita ny vavaka vita fanapana ozina de nisaraky izay tsy fakahita intsony roa taona tateorina saorany Andriamanitra fa nifankaty tamina tovavany anankiray indray izy de nanomana an'le mariazy fa le nitsanga teo aminy teo aloha tsy nitranga intsony fa dia vita somatsara mariazy de niteraka somatsara zareo tateorina zay na mahatonga amy teny hoe efa nahita izahay hoe Andriamanitra nombanay miaraka taminay natokanay navovonjolona marobe nanolona ny herina ozina sy ny herina fanaratsy ka ho zahay hoe togava tompoko togava mamonja zany fotoan-dehibe izany fa sitrak'Andriamanitra ny amonja anao sitrak'Andriamanitra ny anafaka anao sitrak'Andriamanitra nitondra fiainana sy tantara vaovao ho anao manomboka am'ty androany ity tsy zany matsy fa andeha ila tahaka kiraro be aminay ihany ny maha kristiana anao ny maha olon'Andriamanitra anao raha ohatra ka hoe nino an Jesosy sy nandrainy Jesosy anao kanefa na hoe saingy mbola misy ozina sy fanaratsy mitatao eo fiainanao hoe voavojo fanahinao fa saingy le maha olombelona anao misento de tsy mety zany ary tsy zany no manin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona raha nomenatsika Jesosy zanan'ilay tokana fa ny atonga atsika voavonjy tena voavonjy feno ny dera mihaja ary ny voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ka de manasa anareo zany aho mandritra ny ray volana mipaka asa tapaka mihitsy isaky ny talata sy alakamisy samy manomboka am'ray ora sasany ny fotoam-pivavahana fotoam-panafana lehibe isaky ny alahady lady maraina miditra 7 ora sasany fidirana voalohany miditra 10 ora fidirana faharoa ary ny atoandro miditra am'ray ora sasany ny fidirana fahatelo tonga ava mihitsy anao mamonjy andreo fotoandreo aza tapatapaka matoa hoe tsy tonga anao de ny andavanandro ka satria hoe mianatra na hoe miasa fa raha azonao atao isaka lady aza tapaka mihitsy mandritry ny ray volana ary ny andavanandro enjeo ratratranao fa asoanao zany mino ariavana fa andro ray toa zato anao zao ray volana hitondran'Andriamanitra anay hitondran'Andriamanitra fiangonana refy ho amin'ny fanafana lehibe izao zany ivavaka arytsika am'izao fotoana zao raha marary anao dia apiatrao amin'ny fatra misy marary anao tanana na apiatrao amin'ny fonao raha afaka mandoaly ty manao tolo mazatra de mandoaly fa ivavako anareo aho ny tompana hiasa ka monjy sy anafaka anareo tokoa ivavaka arytsika ry Andriamanitra raiky malalo raiky masina zay ny an-danitra omeko voninahitra mandrakizay ianao no laizatray adraiko mandrakizay sitrako tompo ny amonjy ny olona rehetra ho afaka amin'ny herina oza sy ny herina fanahy ratsy sitrako tompo nitondra ny fiainan'ny olona rehetra zay tonga ho am' Jesosy Kristy ho amin'ny fiainana mamy sy tsara indrindra ho amin'ny fiainana mahafinaritra ary ho fidirana ny voninahitra ho ane ny fanafana zay ataonao amin'ny olona ary ny fiainana mahafinaritra zay tondranao azy ko ankehitriny Andriamanitra asehoany famindraponao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy valivavaka mpanomponao amariny zao vavaka ataoko zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapahako sy voanako ny herina ozina zay nitatao sy nitambesatra tamin'ny olona na tamin'ny taranaka anankiray zay manketahita fanafana am'ty androandroany ity
didiko amin'ny anarany jesosy kristy nierany fanaratsy nierany demoni izay na matotra sy nanakejany olona hatramin'izay ka hatramin'izao androany ny fotoana farana fa nipetraka fa tsy maintsy miala amin'ny anarany jesosy izy nieriny ratsy rehetra miala am'izay ataony nieriny ratsy rehetra ary tsofoko rano ho amin'ny fahasoavana ny tsiraray avy isambatan'olona ny dera ny ajary ny voninahitra dia ho anao andriamanitra ray zanaka ary fanay masina misaotra raha io misaotra amin'ny anaran'i jesosy aho misaotra tompo amena zay zany tompoka fotoanatsika tamin'ity androandroany etika dia mametraka ny mandram-piona azadiny mandritry ny ray volana ao amin'ny fiangonana refy fanafana lehibe zay hitondran'andriamanitra anay ho famonjena anareo ho fanasitranana anareo ho fanafahana anareo ary ho fitahina ho anareo ny voninahitrany ho an'andriamanitra veloma tompoko teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refy androndra kely